N'Andriamanitra lehibe indray tsika ry havana noho ny amin'izao alahady manokan'izao mbola fahatsika indray midera n'Andriamanitra makalaza ny tompo eto amin'ity toerana ity. Ny tenin'Andriamanitra moa miteny hoe tsy misy mahay manatona ianareo raha tsy efa mitaon'ny raiko. Matoantsika mbola nahazo famindram-po afaka miaona aminy eto amin'ity toerana ity noho ny fitiavan'izany. Andehantsika aloha amin'ny voninahitra azy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro anka ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia le Andriamanitra manakariam-pahasoavana mbola mbomba sy hampahery antsika mandrakariva mandritra ny andro mpiainantsika mbola nanantsika fiadanana sy fifaliana eo anivon'izao fiainan'izao. Ny salamo fa 5:10. Ny salamo fa 5:10 ary eo aoriana ny salamo fa 5:10 dia ny hira laharana fa 70. Hira laharana fa 70 ny 15 sy ny 15 nataontsika iderahantsika ny tompo amesantsika voninahitra n'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izay hatserovantsika na tiarahany mpamonjy izao. Salamo fa 5:10 ny 15 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, avia aoka isika iobo an Jehova, aoka isika anao fifaliana ho an'ny vantolamy famonjenantsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka anao fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo atana ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, ary ny ranomasina izy ny nanao azy, ary ny tanomaina no fiforon'ny tanany. Avia ka aoka iondrika iakoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehany Jehova mpanao antsika. Amen. Sakeni a Bethlehem, akalazani ateli ni sasakalibe intomira avuku ni punina andanitra kaisare yusasasu musana katriyahanita yunupatana podevi sani mahemi peti sana kaniyamaniti birsi fadi Isun Jesu panjaka, Isun Jesu panjaka, kami uri, uri sikana, kami uri,
ivavaksika mame voninahitra anao zay Jesosy amin'izao ora sy fotoan'izao, manondrika ny lohanay eto amin'izao tempolona mason'izao no ny fahatsapanay fa ianao no mpanjakanay, ianao ny tomponay, ianao ny efa niasy ny tatana ny dianay, ianao no nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ao anay, ianao ihany koa mbola ny manome tombonandro anay. Tsapanay dia tsapanay Jesosy, fa eo ampelantananao ny fiainana ray manontolo, eo ambany fiahinao ny fiainana ray manontolo, pirofo marobe mitohaka amin'ny tendany zany Jesosy, satria tsapanay tokoa zany. Fa na inona ady no lalovana, na inona toloko sy tomany, na inona sainto napirotsaka ny ranomaso tao anatin'ity taona 2024 ity, tsy navelanao zay, fa mbola tafajoro ihany, mbola tafatsangana ihany, mbola menao hery sy tanjaka ihany, mbola afaka mideranao, makalazanao, mame voninahitra anao eto an'izao tempolona mason'izao. Jesosy malalo, ataona yahoana ny anakombona ny vavanay ka tsy hideranao, ataona yahoana ny anakombona ny vavanay ka tsy hisaotranao, toy izany fitiavana sy ny famindrampO lehibe zay homenao ny mpanomponao tsiraray avy zany Jesosy. Makasitraka indrindra Tompo, fa tena tianay ianao, miany fiainana isanandro isanandro ianao, tena tsy manadino anay ianao Jesosy, na amin'ny ora na amin'ny segondra, fa mitatana sy manolo-tsaina, manolo-pahendrehana mandrakariva. Isaorana ianao zany satria tena Andriamanitra be fitiavana ianao. Jesosy malalo, indreto ary zay manondrika ny lohanay androany eto amin'ity toeranyity, mba te hiaraka iompom-peo ankalazanao, iompy ny anaranao Jesosy, tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina rehetra ny an-danitra any, izay miompy tsy mitsahatra na ny minitra sy ny segondra, manome voninahitra anao, fa ny angatanay kosa zay mba kely vitanay androany eto mba hanitra kasitranao Jesosy, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Eo ampitsanganana ihany mbola anaovantsika ny hira 7:300 ny andininy voalohany, mialohany hitsanganan'ny mpanompony hitondra ny hafatra ho fankahirizana antsika indray amin'izao alahady marain'izao 7:300 efa tonga ty izao ny teny fiainana, raisy mba ho fiainanao teny fiainana. Ry mpiray fanantenana rehetra eto amin'ny sany FPVM, ho anao zay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, mampitomboana aminao mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika ary fifaliana ho amanokana ny tondra ny afatr'Andriamanitra androany
amin'izao alahady melohan'ny farany amin'ity taona ny fibebahana farany 2024 ity. Tsika rehetra miara-manaiky fa izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena efa miazakazaka mirimorimy mihitsy raha izay no azo ilazana azy ny fiainana andavanandro sy ny fotoana, satria randray andro zany vetivety dia tonga ny amin'ny folo, hariva ihany ny andro tsisy zavatra vita. Ary raha ao anatin'ny herinandro ohatra ny voalasa ny larobia dia efa tonga sahady ny lahady. Ary amin'ny fahitalavitra farafahakely ny indray mandeha na indroa isan-kerinandro dia ahitana an'ireny filma na olona-tsary mihetsika hafahafa izay ohatrany manambara sahady ny amin'ny fiafarano izao tontolo izao. Terminator karazana tsunami karazana loza maro samihafa, epidemia sy arety mandringana be dia be dia be, ohatrany manomana sy mampiditra tsikelikely sahady ao anatin'ny saitsika mba tonga atsika hidororory sy anaiky ho azy fa efa miakaiky ny fotoana, mba tsy hananatsika présence d'esprit fa ho avy eneny farany. Fandriamanitra saotra azy fa mbola mampiomana atsika mandrakariva, fa sambatra zay rehetrarehetra mbola manana fotoana hibebahana ny amin'izao andro faran'izao. Dia jerentsika ny bokin'ny Petera voalohany 4 ka ny andininy 7 ihany. Bokin'ny Petera voalohany 4 ny andininy 7. Petera voalohany 4 ny andininy 7. Rehefa samy nahita dia hiaraka maky mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny manao hoe: fahatombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Averitsika indray mandeha: fahatombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Iondrika hivavaka tsika. Saotranao indray izay Jesosy, raha amin'izao faraparany taona izao mbola itenena anao mandrakariva, ary mbola tianao anarina sy amboarina foana fa manakambara sy manakolazaina tokoa ianao, dia mba hietry ny tena ho foana ny fahalalana fa hisandratra kosa ny asan'ny fanahy masina. Ary meo any lelan'izay efa mahay ka mba indramiko Jesosy mba ho fantsona ampitany izany afatra izany, ary sokafoko ny sofin'ny olona mba handraisany tenin'Andriamanitra androany, ka mba voatsindrona pon'ny tsirairay avy aly eto dia hibebaka izy ka hiala amin'ny ratsy fanaony. Saotra Jesosy eo. Amen. Izao vanim-potoana iainantsika izao dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana apokaliptika. Izany hoe ao anatin'ny fanambarana farany dia misy ny loza fito izay napahitana ny apôstôly Jaona tany amin'ile nosy anankiray antsoina hoe nosy Patmosy, ny amin'ny zavatra rehetra izay hitranga amin'ny fiafarany izao fiainana izao. Raha tsy laza afa-tsy niady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina, izay efa herintaona mahery izay tsy mbola mety mitsahatra. Tia koa izao ady vaovao ny Israelianina sy ny Hamasina ary zareo Palestinianina, ny hafanana be izay efa miovaova ny toetrandro, indrindrindrindra any ampitan-dranomasina any. Eny fa na dia eto amintsika azy canicule ny filaza azy, firifiry ny olona marefo sy ny olona efa zokizoky olona maty any ampitan-dranomasina any. Izany rehetrarehetra izany ohatrany te hiteny amintsika sady hoe efa mihatombotra. Ny horohorontany matsiravina moa izay tsy lazaina intsony vao tamin'ny herinandro tamin'ny talata teo izao tany Sina, olona mahery ny 20 maty tao anatin'ny ray mpimaso. Vanim-potoana apokaliptika. Ary ny kolotsaina tandrefana amintsika amin'ny teniteny izao, efa misy zavatra be dia be miova.
raha tsy laza afa-tsy ny fanambarana vao nataon'ny Vatican farany teo fa efa afaka mitsodrano ny fanamin'ny fiarahan'ny mitovy fananahy efa me miova ny zavatra rehetra efa me mivadika ny tany asa raha mba fantatrao fa misy kio am'izao am'izany resaka fanatotoloana zany misy ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiboridana samy palapala daholo zany ny olona eny an-dalana eny mahatsiravina ary ny tena nampivarahontsana na eny tamin'ity taona ity fa ampidirina ao anatin'ny taranja edina ny tompon-dakeran-tany ony a ny firaisana ranofo misy zany mampivarahontsana mampiorokoditra mieritreritra an'izany anao ahoana raha sanatry tonga ty amintsika zany de mba lasa ny saina hoe izy mpitsara zany de izy mpijery be deaibe anatrika an'izany zava-mamofady zany zany zavatra rehetrarehetra zany ohatra ny te hitory sy anambara amintsika sady hoe efa manomboka me mivadika any eny globe efa tsy normal latsony ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amintsika miteniteny zao matetika any amin'ny fahoriny any amin'ny olona manamanjoa no ampiasana nyty teny ity hoe maiza mionone na hoe mahonona teny fa raha tompoky lana raha tompoky vavy a tsy hiverina tsony eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona voajanahary ary tena lozika mihitsy a zany hoe te hiakatra te hisongotra mandrakariva fa lanja miakatra ny fiainana ny olona tsy manana bisikleta zao mba te hanana bisikleta ary ny olona manana bisikleta te hanana skotera aloha ary rehefa manana skotera izy de te hanana motocross rehefa manana motocross indray a de te hiakatra amin'ny ambonimbony kokoa tomobile plaisir aloha minibus a camion a ina koa sambo hélicoptera ary ny afarano mangalatra satria mahontena sa tsy mahontena tsy mahontena matetika eo amin'ny toetenan'olona ihany koa de be deaibe ny zavatra azo resahana ny am'izany tsy fahonona teny zany fa be deaibe zao ny lehilahy amintsika miteniteny zao tezitra amin'Andriamanitra mihitsy ary milaza hoe fa naninona ary any nataon'ny lehilahy de manomboka lasa miovatra amin'ny fandeha ohatrany somary midoladolo zay milavalava ny ho ary tsy vitany ho fangany ho ihany fa hatramin'ny volo koa nalavaina ary misy mandalo fandidiana azy ny lehilahy teo vehivavy ary ny vehivavy teo lasa lehilahy tsy mahontena tsony amin'ny rafitra sy ny drafitra planin'Andriamanitra zay nametrahana azy ny zanak'olombelona eo amin'ny hoditava indray sy ny volokoditra be deaibe ny olona maintimainty teo lasa fotsifotsy ary mifamadika amin'izay indray ny olona fotsifotsy teo lasa maintimainty ny olona fohifohy teo lava ary ny olona lava teo anapahana fohifohy ty zavatra tena nisy tany Argentina tantara marina anankiray hitako tamin'ny reportage nisy tovolahy argentin anankiray zay mirefy 1m60 ray metatra sy enimpolo ny alavany izy manan-karembe mpanefoefo fa ty lehilahy tya tsy mba nahony tena tamin'ny alavany ina ozy nareo ny zavatra tena nahasositra azy satria hono reo tovavy be deaibe manodidina azy a ohatrany lava daholo de nitady manam-pahaizana mihitsy sy klinika privé izy a mba hampitomboana ny alavany ina zavatra nataony nitapahana ny tolan-dranjony a de nampiana 5 cm lasa firy zany ny alavany 1m65 tsy mahony tena ny olona eo amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny tenany fa ny olona sola teo rasta
ary tsy vitan'izany fa akoatra ny zavatra rehetrarehetra zay misy eny amin'ny tena be dehibe ihany koa ny tsy hananantsika fahendrena sy tsy hananantsika fahonona tena amin'ny zavatra foana be dehibe mbola mifoka sigara, be dehibe ny mbola mifoka rongony, be dehibe ny mbola mifoka roro. Inona ny tokony foana? Rivotra madio foana, zany ny tokony foana. Eo amin'ny fihinana indray misy zavatra be dehibe zay tena tsy hananantsika fahonona tena. Ny sasan'izany raha mba manao dite, ohatra ny tantely mihitsy io dite io zay vao mijanona amin'ny siramamy, tsy mahony tena amin'ny siramamy. Ny sasany manisy siro amin'ny laoka, efa mangeroka mihitsy ny siro, efa mangeroka mihitsy, efa tena hoe mampivingivina na mihinana manandrana azy azy. Zay voalazainy fa misy sira ny laoka. Sasany momba amin'ity sakay ity, isaky mandrapaka tsy manaiky raha tsy misy tapaka ny sotrokely na dia raha vitoto aza ny laoka. Tsy mahony tena, tsy manam-pahendrena tsony amin'ny fihinana. Ary tsy vitan'izany fa be dehibe ny olona mbola mihinan-kena-pona mandrapaka. Inona le arapaka? Tangisy na amenatr'olona ndray mandeha fetin'olona mihaja be zao, ary lehilahy tsy napozina fa miaraka amin'ny palitao tena raitra, tondra katikaty raha prado tsara tarehy. Jereko nanaranara drindrina. Aizy tia andeha androra-paraky, menatra tena safosafoloha mihitsy izy, niodina naka lalana lavitra be. Zay zavatra tokony hoanina hoanina, zay zavatra tena tokony hasalama ny tokony hoanina, fa tsy ny aferin'ny vipera sy ny poziny menarara no atelinao ahafaty anao zany. Anankiray izay mba hijoroana vavolombelona ny amin'ity fihinana tia, nisy fotoana ndray mandeha nanao tafika masina tany Amparafara-voly zay. Dia misy piatafika anankiray zay misy rangahy anankiray zay somary tsy lazaina tsony hoe mazotomana fa tendakanina, satria inona ny zavatra nitranga, saika maty ty lehilahy ty. Vao mifono maraina miara-mihinana eo aloha nina vary amin'anana sy kitoza, vita ndray iny, tonga ndray niala teo lasa ndray nisotro kafe teo ambany teo, vita ndray ny kafe. Ka izy moa avany be dehibe ny fianakaviana, mandroso dadatoa, mandroso aty aminay aloha, mahita trondro moko, nanampy in-roa in-telo, vita ndray iny. Tonga ndray ny atoandro, miantso ndray ny fianakaviana anankiray, aleo aloha mba mivily kely eto aminay fa zararynareo tonga aty nihinana henan-kisoa sy raha vitoto ndray ngiaray. Tonga ndray ny atoandro, mbola nihinana tsaramaso niaraka tamin'ny hena, niaraka tamin'ny petafika. Ny akondro mbola tsy namelana ihany fa efa-tsasakilao, izy rery namaritra azy. Misy gote moa ny anay rehefa amin'ny 4-5 ihany, ary ny anjara gote ko aza mbola nangatany hoe aleo mba hakako kely ty mofo voatavo ty, io arahoako. Tonga tamin'ny 7 alina, saika maty, tsy nahetsika tsony, eo fotsiny sisa. Fahoana nampisafidianina moa izy hoe inona ny tianao, hoentina ny amin'ny dokotera ianao sa anaovana asan'Andriamanitra, alao aho izy esana. Dia natao ny dinidinika, fantatrao ve nahatonga an'izao zavatra mahazo anao zao? Izy amin'eo fa ila tsy ateny tsony. Fantatro izy. Fa nanino? Tsy nahony tena tamin'izay rehetrarehetra, fa nohaniko daholo izay rehetrarehetra hitan'ny masoko. Nampibebahana, rehefa natao ny asa, nampandoavina, niterenina ny kibony ny okiny ndray mpandeha, voaka daholo, voninahitra an'Andriamanitra fa teo no izy mibebaka. Ary nanaiky fa tena hony tena amin'izay aho izy. Ary tsy hinana mihoatra noho izay tokony hohanina intsony. Fahonona tena eo amin'ny zavatra sotroina. Fety zao ny andro, be dehibe ny olona miafinafina ambadika le tsy maninona fa tinge 4 degré fotsiny mba misotro divay kely ihany noho ny amin'ny vavafonao, sotroina daholo na whisky na labera na toaka. Fa ny zavatra tokony ho sotroina
dia zay zavatra mahatsara sy mahasalama ranomboankazo sotrona fa reny mampatanjaka fa iza misotro rarakivony losifera ary misy ny sasany azy misy amintsika eto a misotro kafe inenina indimy isan'andro efa mandeha kafe mihitsy ary amin'io efa mandraraka an'la kafe efa manaotry zao ny tanana mbola ohatra ny tsy ampy kafe kely azy endreka mahonona tena ny amin'ny fihinana mba endre amin'izay fandriamanitra tia hitantsika manam-pahendrena fa atombotra ny farany zavatra rehetra ahitana tsy fahonona tena ihany koa any anatin'ny fitondrana fiara sy ny fitondrana moto any any amin'ny vitesina ny hafanganam-pandeha fa misy ny sasany scooter zao nefa mandeha 100 km à l'heure lazaina fa mbola mitorororo ihany ty moto ty eny andehalana eny mandeha ny tomobile efa midepasy 140 izy ary ohatrany lasa ndraikidraikitra izy zany roneny a ny hafarany any amin'ny antsana ho faty ny hafarany mahonona tena hitsao frein fandriamanitra androany mitady olona endry mitady olona tena mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra ny olona manambady tokana tianavady firy tianambady roa ny olona manambady roa tianambady telo tsy mahony tena tsony olona na amin'ny fanambadiana ary anisan'ny fahalemeny matetika moa ho anay lehilahy ty inona ny tena fahalemeny lehilahy jerijery vehivavy asa raha mba mivehivavy koa raha mba mijerijery lehilahy aloha tsy fantatro fa misy fotoanany lehilahy fa manambady aman-janaka zao mbola manadala vadin'olona ary tsy vita le vadin'olona le zanany keo mbola mataratara azy ary tsy vitan'izay hatramin'le mpanampy raha mbola raha maso koa ary lasa tongatonga kiala ratsy ty a mahonona tena okizay ampy zay indri am'izay fandriamanitra mitady olona vaovao androany olona nateraka indray ho araky ny sitrapon'andriamanitra am'izao andro farany amin'ny fibebahana amin'ity taona ny fibebahana farany 3 ty ary ty ho an'ny ankizy kely manokana manahoana ny ankizy kely rehefa potitry ny tele inona zavatra mamaika eo jereny eo ifandribahana mihitsy ny télécommande voatapitra ny miraculous baby boss le mignon ary io raha vo avadika adiny hafarany io vindavinda mahonona tenany amin'ny zavatra jereny zay zavatra mety mampandroso jereny zay zavatra rehetrarehetra mety manakaiky anao amin'andriamanitra jereny fa natramin'ny fiaina misy zavatra tsy tokony hanotsika tsony ene hatramin'ny fiteny ne sasan'izany loka efa mahita amin'ny herinandro raha voaraikitra ny ady mbola iny ihany ny tantaraina ngadiniko le loka ny doranao tao mahonona tenany amin'izay rehetra tenenina ry hafa fa malahelo andriamanitra malahelo jesosy ny amin'izay rehetra tsy fananantsika fahonona tena ary manomboka izao mba asio filtre amin'izay mivavy asio filtre ny sofina asio filtre amin'ny maso inona ny mampandroso inona ny tokony hojereko ary inona ny tsy tokony hojereko tsony malaza moa ntsika miteniteny zao ty Facebook ty fa ndre mandeha namangy izy efa mianaka tany amin'ny hôpitaly ary efa namangy izy efa mianaka izy mivady ery manahoana ny fahasalamanao zao dadato fa manombonomboka fa me tsara izy mianadahetry miconnecte vita ihany ny 10 minitra ny veloma raha saika tsy vita tsy mahony tena anisy akisy tao aminay tao am-piangonana tao vo tsy ela akory tonga avany ambanivohitra amin'ny 12 alina ao anaty bodofotsy amin'ny Facebook avy eo ny maso maraina mena be sady miraikitra be fa maninonareo reto nanao Facebook zay fa vaovao aminay to hitsao amin'izay ny firay manomboka androany mba sy ho fetra amin'izay fa raha mba tahaka izany moa ny ondanantsika ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka minao fa hofaly jesosy mahonona tena mitoromaso ty ndray zavatra nahazo a mihitsy ty satria tena tsy apako a fa tena tsy nety fa tsika rehetrarehetra reo angamba
mino fa samy makafia samy ty torimaso daholo. Tamin'ny taona 1977 rehefa avy mitokana tany manolotrony zay, dia nieritreritra hoe tena reraka satria be dia be ny zavatra tsy maintsy nientsikenjehana sy ny fiaretana tao anatin'izany. Tamin'izany moa mbola 2 volana mianatra foana tany Andravoahangy ambony. Dia nieritreritra hoe aleo mba hakaina kely, dia ny torimaso natao be, 2 volana koa natory fotsiny. Lany ny sakafo maraina matory, vita indray tonga indray ny sakafo atoandro mbola natory ihany, vita indray ny sakafo atoandro matory parivy ny andro, tapitra ihany ny 2 volana. Teo amin'izay vao nanomboka tokasaina way, sao dia mba tsy zatsony ary ty matory ty, fa sao dia misy zavatra mampatory ato. Nanomboka nandiny tena teny bebaka dia nyroana daholo matory andro, roana daholo ny devoly be torimaso rehetra. Ary misaotra an'Andriamanitra fa re zay le fahatsapany zay mihitsy hoe atreto fa mihoatra, atreto fa tsy izy tsony isaorana an'Andriamanitra fa tena hoe nahasosina tsara. Fa zavatra nahagaga ange dia zao hoe arakaraky ny atorianao anie ny mampareraka anao hoe marina sa tsy marina. Matoria nge anao dia amin'ny 12 vao mifo fa avy eo anao malemilemy ny tongotrao raha mila tsy ahazaka anao tsony. Androany reseo lahatra ny tenanao androany, fa ny fiainanao ny tsara indrindra, ny fiainanao ny mety indrindra, aza pitahana ny meny dadafara, aza jerena ny endrineny to, fa mety amiko ty satria ty ny lalan-danitra, ty ny anamboarana, ty ny anefena fa raha tsy ato amin'ity lalany ty tsy ahitan'i Jesosy Ary taditio fa io lalana io ane teteza mity vetivety any io, fa tsy janona amin'io mandrakizay ianao, fa raha tahinika matozo ianao eona amin'Andriamanitra. Fahotana riavana ny tsy fahonoana teny. Hatramin'izay mety tsy nieritreretinao zany, hatramin'izay neverinao mihitsy efa normal zany za efa zany mihitsy. Fa androany te ampitodika ny saina sy ny fotsika Jesosy. Fa be dia be ny zavatra tokony mbola angadiana lalina, be dia be ny zavatra tena tokony mbola hibebahana ao anatin'izany tsy fahonoana teny zany. Te hanao antsoavo aminao androany, manao antsoavo aminao Andriamanitra androany, hitsaony firay androany. Inona mbola tsy hanananao fahonoana teny? Ny torimaso ve? Maso ratsy ve? Ny sofina tsy mahay miainy ve? Ny fihinana ny fisotro? Ny fiteny? Fotoana zao mbola hiandrandra'Andriamanitra anao mbola etiova. Andreo mba hibebaka izy ka mindra fo aminy. Androany Jesosy te mbola hanova ny saintsika tsirairay avy mifanaotsika, manao antsoavo retany ren-danitra, fa tsika rehetrarehetra reo samy tsy manana fahonoana teny. Tian'Andriamanitra mbola iova zasy ianao, hoe iny amin'ny tsaratsara kokoa isanandro. Raha milaza ny ten'Andriamanitra ato hoe mahonona tena amin'ny fivavahana. Tian'Andriamanitra mihitsy mba ho rivotra foana, rano fisotro ny vavaka. Aleo mihitsy ary ataony olona ireo FPVM reo adalam-bavaka mihitsy. Nenilavana imama volavana Germaine talohany nafatesany, nitenenany Jesosy mivantana hoe kely vavaka ianareo raha latsaky ny 300 isanandro ny vavaka. Aiza hoaizany zany re le vavaka kely in-3 in-9 in-5 fanotsika. Zany hoe zay zavatra rehetrarehetra tokony ataotsika zany dia tokony aninony? Tokony ho feny vavaka, tokony vavaka mandeha aloha. Fa indraindray efa lasa any alavitra be any ohatray ary adino ny vavaka, adino hatramin'ny poketra. Nefa raha ny telefona no adino miazakazaka maka taksi mihitsy miverina makaniny. Aza adino ny vavaka. Fa raha miteny ny soratra masina eto hoe aoka mba ho ny tena amin'ny fivavahana. Raha misy zany zavatra tena tokony ataontsika androany dia ny fivavahana ihany tokony hipetraka ao anatin'ny vavaka. Ary be dia be zao ny olona mety mieritreritra taona amin'ny fibebahana farany dia miandry izy amin'ny réveillon, dia avy eo amin'izay izy efa mieritreritra izay zay maty eo, izay zay maty eo. Fa tsy fantatrao ambadika amin'ny fibebahana farany, tsy fantatra zay mbola ho tenenin'i Jesosy amin'ny ray aman-dreny. Mety ho taona ny fandringanana, mety ho taona ny fitsarana, tsy fantatra. Fa izao aloha mbola manana andro valo ianao hanamboaranao zay rehetrarehetra tsy mety, tsy hanananao fahendrena, tsy hanananao fahonoana teny, azonao mbola hiovana androany. Misy zavatra anankiray zay mba tiako zaraina aminareo ty amaranako azy.
mitondra ny lohateny hoe nentina tany amin'ny elo. Tantara marina nitranga tany États-Unis d'Amérika tany. Nisy professeur anankiray manana agrégation 10 diplôme ambony be zany ambony master 1 sy ny master 2 sy ny doctorat. Ary ty lehilahy ty dia antikrista, tsy mino an'Andriamanitra. Tao anatin'izany fahaizana mampahalalany zany dia nirehariany mihitsy ary netiny nanaovana seho maro isan-karazany, nanoratany boky, nanaovany émission télévisée, nanaovany débat sy ny sisa. Fa tsy misy Andriamanitra, tsy misy ny elo tsisy ny fiainana mandrakizay, fa rehefa maty ny olona dia maty. Ary tao anatin'izany nahazo olona be dia be izy, be dia be ny olona voatariny tao anatin'izany. Fa rehefa tao anatin'izany lalan'izany dia nisy tovolahy anankiray mpianatra teny amin'ny université, tena naniry fatratra ary tena nitady mihitsy hoe ahoana reny mba hahatonga mba hitondra n'iny kitapin'ny professeur iny ka mba hiaraka hipetraka eo anilany, hiazakazaka mony fiara ny isaky manao émission izy. John ny anarany. Rehefa tena nipisesika tao anatin'ny fony zany fandriny zany dia tanteraka ihany, satria zavatra nahavariana tokoa dia zao, izy ny lasa akaiky amin'ny professeur indrindra. Dia tena faly tsisy ohatran'izany John tao anatin'izay rehetrarehetra niarahany tamin'ny professeur. Ndray andro anefa maty tampoka professeur. Ary rehefa maty professeur dia very fanambola velona koa John, ary nieritreritra fa amony tena dia naka ny revolver, nanoratra taratasy amin'ny fianakaviany dia lasa tany amin'ny toerana ambany vohitra lavitra tsisy pahita tany. Rehefa navoaka ny pistolet efa eo, tena eny feo mafy izy, nanao hoe andraso aloha, fampisehoko zavatra ianao zay vao manapa-kevitra. Nanomboka teo tsy natsiaro teny John. Dia niakatra ozy, ohatra nisy nitondra tato amin'ny eloko anankiroa tato. Ary arakaraky ny akarako ohatra ny vao mainka ny nandeha mafy, ary ny hafarany tsy tazako tsony ny zavatra nisy tety ambonin'ny tany. Dia tonga tao amin'ny toerana anankiray izay, ohatra ny forma entonnoir, kely lalana miditra ao tsisy mpiambina, fa ngeza sy migodana ary na ny olona rehetra ety ambonin'ny tany aza ozy tafiditra ao. Fa ny zavatra tena nahagaga ozy vao niditra tao fa maizina zany, maizina fa na ny 2 metatra eo alohanao aza tsy hitanao. Fa ny zavatra nahavariana dia zao, ohatra nisy zavatra natafin'Andriamanitra ny masoko, ohatra nisy nitondra mba hazakako an'izany fahamaizinana be zany. Fa temintsika zao faramaizina reny maizim-bolany reny, fa mety mbola any amin'ny x10 x100 zany ny aizina tao anatin'izany, tena espita afaka indray le aizina. Tena iny zavatra fofona tena maharikoriko mahatsiravina, reny camion manala fako reny, tsisy dikany reny ozy raha mihoatra n'izany fofona zany, fa tena miditra hatrany anatin'ny sofonao mihitsy ny fofona, any amin'ny masokoditra. Fa tsy zaka zany tena tsy zaka. Fa ohatra ny zavatra nasarona ozy teo amin'ny vavoriko teo mba hahafahako nahazaka n'izany fofona be dehibe zany. Tena androso kelikely ihany niditra tamin'ny lalana anankiray, na endray ozy feo tena amintsika zao le feo kira sy feo amin'ny horera reny, le mampivara otsana, tena hoe mampatahotra, mampangoritsina ny ato fanahy mihitsy. Fa zany ozy tena mbola mihoatra lavitra, tsy azo henona. Zany zavatra mifangaro zany ao anatiny daholo. Fa ohatra nisy zavatra indray ozy natapina ny sofiko mba hazakako mahazaka an'izany. Dia tonga tamin'ny toerana malalaka anankiray tsisy ninninina, misy lehilahy anankiray mifatotra mirojo miantona, dia misy vehivavy anankiray mifatotra koa miantona. Dia misy mikapoka ozy le vehivavy, pan! Ary midridridry fa aty amintsika ny karavasy anankiray ny lohany, fa izy sady karavasy vy misy bolina vy maromaro ary maranitra ohatra ny fantsika daholo amin'ny lohany. Ary isaky ny mandalo le karavasy amin'le vehivavy rovotra daholo ny nofony ray manontolo.
midradradratra eo le vehivavy mifona tsy anao tsony mandrabirapy sady mamely le devoly kely zao ny alehany tonga ty amin'ny ely rehefa mitsangatsanga velesiny ndre mandeha ndray tsy zany ny teanao an'izao fa io lehilahy io manilika ndray any amin'ny lehilahy sady manondra le lehilahy mitodika ndray le devoly ozy mamely an'le lehilahy eo ary efa mamely eo dradradratra ndray le lehilahy io ihany na mefaka-panao io ihany ny taonasiny ny antso aho tamin'ny voalohany de mifanilakeo tsy mety tapitra zany fahoriany zany de teo azy tonga saina hoe reto olona anankiroa reto zany naninona izy tety ambon'ny tany jangajanga zao ny asany manaraka azy voaeloko izy aty amin'ny elo fa nijangajanga ny ala teo ndray de niditra koloara lavabe zay de nahita ndray ozy lehilahy anankiray mitatakolaka eo ambony latabatra lavabe izy rery ohatra nireny olona miady sainy reny de alohany misy vera ngeza be misy karafy ngeza be ary misy mandraraka toka ao anatiny rehefa miraraka ndray le toka de misotro io lehilahy io ary rehefa misotro de mijafajafa tsisy oatra zany maya maty vonjeo mivoaka daholy eny amin'ny tena ray manontolo eny ranona afo lany ndray le toka petraka ndray le vera de manomboka maniry ndray le goka rehetrarehetra amin'ny tena ray manontolo feny ndray le ato efa tsy te andray io lehilahy io fa misy manosika ny tanany mandraindray le vera ngezabe de mapakatra ndray de midradradratra ndray maty vonjeo tsy anao tsony tsy sotrotsony ohatr'zany atrany tsy mety tapitra ty lehilahy ty zany nanina izy teny ambony tany sotro toka izy zao ny asany manaraka azy ino izy mba fantatro fa niodina atao ambadika atao misy tovolahy anankiray mitsangana eo anoloana zavatra misy tady mikirazorazo de misy zavatra boribory de mandaka le lehilahy de rehefa mandaka izy mihitsana daholo ny nofo tongony rehetrarehetra io nofo amin'ny tongony io fa tolana sisa may ay zany ranona afo bolina afo ty dakany ty de ndray le lehilahy mitoloko potika ny tongotro tsy anao tsony io fa mizay fa miverina ndray rehefa lasa lavitra be any le baolina verina ndray tonga efa manomboka maniry ndray le nofo am'le tongotra mandaka tsy fidiny ndray de midradradratra atrany de nitodika ozy izy jauna nijery hoe iza no azoko anotaniny de nahita ny akanjo fotsy anankiray ono atoko izy tsy mbola nalala hoe ty Jesosy satria izy tsy mino an'Andriamanitra fa inona kay io ataon'le lehilahy io ary inona nataony teny ambonin'ny tany nahatonga azy ho aty amin'ity toerana ratsy be ty io lehilahy io izy rehefa tonga ny andro lahady na ny tokony ivavahana ny olona rehetra makany am-piangonana ny olona rehetra mandeha mivavaka fa izy lasa manao baolina zao ny asany ozy manaraka azy aty io izy manao baolina hatraty amin'ny afo be tao anatin'izay de netin'ireo nandeha ozy andeha iverina fa no nandeha kelikely ndeha hivoaka ny vavahady tao anatin'izany afo setroka be zany na eny feo mitoloko matsiravina ny antsony anarako John taitra ozy nijery izy io zanareo profesery io efa tena ohatr'ireny zinga plastika amin'ny may reny matsiravina na mijery azy John zany John lazao ny fianakaviako sy profesery fa misy ny elo misy ny fiainana mandrakizay asaivo mibebaka izy fandrao sanatria ho lasa ty amiko aty ary tsika miteniteny zao lasa mpitory ny filazantsara missionnaire mafana fo zany lehilahy zany ary farany de farany amaranako azy ao atsiadanao misy atoko-pivavahana anankiray vo miforony zay ampitandremako ny tanora be de be ny tratra ao amin'ny voalohany ohatra ny mandinika tenin'Andriamanitra amin'ny voalohany ohatra ny mianatra soratra masina sy noho ny tarika azy ao be de be ny tratra ao fa manomboka amin'ny fito maraina mandrapatonga amin'ny enina riva tsy amelany ianao fa ao ary ny aferany tsy avelany tsony ianao manao raharahany an-trano tsy avelany ianao
manao zay rehetrarehetra tokony ataonao, tsy avela mitady vola satria omeny voly ianao. Fa rehefa ny tanora zay na ny zanakao mba dinidinio, rehefa tsy miala kasika zay izy ka mandraindray atsoratra matetika, anytanytanifa mety efa makao izy. Man'Andriamanitra reneny voninahitra ny amin'izay rehetra voalaza. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana amin'izany teny fampieritreretana ho antsika tsirairay avy zany zay tonga eto amin'ity toeranyity. Teny fampieritreretana ho iaho sady teny fanontanian-tena indrindra ao anatin'izao vanim-potoana fibebahana farany zao. Tena be dia be ny zavatra tsy normalina intsony eto amin'ny tany sy ny firenena eto amin'izao tontolo zao. Ataona ahoana tokoa moa no hiaiky hoe mpitondra fivavahana efa manaiky ny rahany lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Tamin'ny volana marsa teo ara dia mbola namoaka lalàna ihany koa taon'ny parlemanta israeliana fa manomboka hatramin'izao dia tsy azo tononona intsony ny anaran'i Jesosy. Ataona ahoana fa amin'izao fotoana izao dia misy fiangonana efa mitsangana, ary ny olona rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana dia samy biridana daholy. Eny amin'ny alitara natao hitsinjahana za amin'ny vavaka. Ry havana, be dia be ny velam-pandrika ataon'ny Satana amitehana antsika, handavona antsika mba hahatonga antsika tsy handova ny fiainana mandrakizay, fa hahatonga azy hanjaka eo amin'ny fiainana. Ka na ny fivavahana eran'izao tontolo izao ara dia hoe zahana hoe mpitondra tokana, Andriamanitra ray no iraisany mpivavaka rehetra, fa tsy misy intsony zany hoe kristiana zany, tsy misy intsony fa fivavahana ray, mpitondra ray. Tsy normalina intsony zany. Andeha hivavaka, andeha hitoraka amin'Andriamanitra, ary miankina aminy sy aminao manokana aloha, aza mijery ny hafa hoe mba tsy mety kosa zany ataon'izany, fa ny tenanao aloha dinihana, ny tenanao aloha dinihana. Andeha nitoraka amin'Andriamanitra tsika, fa fotoana fibebahana farany zao fotoana izao. Andeha hivavaka, mbola tianao Jesosy ary miantsana hoe anaka, eto aty amiko eto mavesatra. Jehova ray maharopo, zay tia sy mamindra fo, o mihaino ny atako mba mamindra fo amiko. Ataontsika izany hira izany ho fandiniantsika tena manoloana ny antson'Andriamanitra hitaomanantsika anatinazy. Ny andiny voalohany ataontsika eo am-pipetrahana ihany, ary ny andiny faharoa kosa ataontsika eo am-pitsanganana.
jesosy io efa tongotra ny farany, efa te hitsoka ny trompetra ny anjely ho fanaperana n'izao tontolo izao. Sainganao no mbola ny teny hoe aokaloha ialanenina farany, fa mba siko zezika ihany aloha, so mety amin'ny ihany izy, mba ialanenina ihany aloha, so mety amin'ny ihany. Jesosy io marina rabaky teny tonokirana teo, fa zaho zay mangataka tsy azo amarinina indrisy be intsimy, tsy azo amarinina zay Jesosy raha ny marina. Betsaka ny zavatra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na ho aminay tsirairay avy. Jesosy mandady lady apototry ny azo fijalianao zay ankehitriny, miangavy anao manokana Jesosy hidiny eto amin'ity fiangonana ity ianao, na zay mandray an'izao antsoantso zao, na amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo, na amin'ny alalan'ny Facebook, na iza toerana misy azy, miangavy anao manokana vangio Jesosy. Raha misy kikika mba ataony androany, raha misy antsoantso mba ataony androany, na debe azany tsininy, na debe azany tsy fantaterahany, na be azany tsy falavirariny, miangavy anao manokana Jesosy, idongenay manokana ianao androany, tsy avelanay ianao Jesosy raha tsy manindra fo aminay. Betsaka ny zavatra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, raha ho tanisaina eto Jesosy tsy ary voataniso zany. Teny tokana mba angatanay androany hoe niindra fonao Jesosy, niindra fonao Jesosy, niindra fonao Jesosy, mba hidongenay ho an'ny vahoakanao androany, na ny manatrika n'izao fotoana izao, na ny maheno an'izao antsoantso zao. Niindra fonao Jesosy io, niindra fonao mba hitalaonay androany eto amin'ity toerana ity, mba hamindra fo aminay ianao. Fibebahana farany zao Jesosy, raha avy tokoa ny anjelika hitsoka ny trompetra farany, aizany toerana misy anay amin'izay voatanisa teo, miangavy anao raha mba mety anao mamindra fo aminay, mamela ny elokay Jesosy, mamela tsy famendrenay ny tsy fantaterahanay, mba hitony eto amin'ity toerana ity ianao, hamindra fo ny mpanomponao tsiraray avy eto amin'izao toerana izao. Ianao ane Jesosy nefa niteny eto aty antony eto mavesatra any aminao, manatona amiko fanade tahaka ny janky aza, ofitsihiko tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily ary, ofitsihiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Miangavy anao a Jesosy, hivavaka ao anatin'ny ray minitra ny mpanomponao, angataka ny fifonana ny famindram-po. Miangavy anao mba henoy ny otoloko sy ny vavaka izay mba ataony hitan'izao tempolonao masin'izao. Enonao zany vavaka zany Jesosy, mino zay Jesosy fa mamindra fo aminay ianao, mamela ny eloka ianao, mamela ny tsy famendrehana ianao, mamela ny tsy fantaterahana ianao, satria zany ane Jesosy namozy anao ainao hoe zany nandatsanao na rahanao tao ambony asa fijaliana noho ny aminay any Jesosy, hamonjena anay, hanavotana anay ao anatiny onaona ny fahafatesana, hanananay fiainana, fiadanana eo anivony zao tany zao. Misaotra indrindra Tompo, misaotra satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra mamela heloka, ka ho an'izay tena nibebaka marina ka nitondra ny fahotany teo anatrehany dia namindra fo izy.
ka miteny hoe voavela ny elokao fa amin'izao sisa izao aza manotaintsony misaotra Jesosy faly zay no zany fitiavanao sy ny famindramponao zany ka mahatonga anay hitotorepika tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tony mpanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy toy ny lahy tokana tompontsika. Miteraka Maria Virginy, mitsakaka Ponte Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, natika ny lelona, nihira tany amin'ny fiainantsinta, mitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra izy tompo, ny tsara ny velona sy ny mamy. Mino ny fanamasina, fiambonana masina maneran'izao tontolo zao, fiambonan'ny olona masina, famelan-kely, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Valo sy valonjato ny andiny voalohany. Eo atratra anao Jesosy no dia mahafinaritra, fa ny hafa mampahory tsy mahasambatra. Eo atratra anao Jesosy ny mahafinaritra, ny hafa mampahory tsy mahasambatra. Tanteraka tokon'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary miaraba an'ireto mpanompon'Andriamanitra 30 mianadahy mianaka ireto amin'izao tsingeritaona maro samihafa eo amin'ny fiainan'izy ireo ka entiny eto anatrehan'Andriamanitra androany. Ho tononona mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rakoto Arsoa Josoa sy Ramialy Arsoa Ema anniversaire ny mariage. Randria Malala Manoa, Rakoto Arsoa Mahalina, Randriana Solo Miotsoa Gabriela, Ramanatsoa Aingo 5 taona, Randriana Solo Noeline, Randriana Arvely Maminiaina 12 taona, Randria Parany Tendriniaina, Rasoa Nantianaina Noeline, Rafalimanana José, Rakoto Arsoa Yvon sy Rafao Armanga anniversaire mariage, Landy Arzaka Finoana, Rasoa Mianta Olotina, Farambolatina Mampionina Miso, Ramanatsoa William, Rakoto Malala Cyril Eugène, Rafanomezantsoa Antsa Zomiora, Rafanomezantsoa Sandratra Fiobina, Randria Miarsoa Natasha, Rabemilolo Andriantsoa Nantenainy, Rasolo Mandimby Itokina, Randria Anjaka Romana Johnson, Randria Mirindra Nathan Timothy, Rakoto Malala ny Menjanahary Tina Faneva, Rasoa Natoandro Lydia, Deux Voisins Sam Njady Noa, Rakoto Malala ny Menjanahary,
raha noely ary vao Jean Robert tolotry ny fiangonana ho anareo a na nanoratra na tsy nanoratra ny manana ny tsingeritaona rehetra nandritry ny herinandro iny a dia ny ao amin'ny Luka toko 2 ka ny andininy 10 tapany 2 sy ny 12 tapany 1. Luka toko 2 ny andininy 10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Jesosy. Jesosy ny kadô tsara omeny ny fiangonana ho anareo dia le mpamonjy hiatrika ny fiainana raha mbola zaza na ny tanora na ny lehibe aza matahotra fa Jesosy niteraka mpamonjy ho anareo tsirairay avy. Ndao tsika fiangonana hitsangana hivavaka ho an'ireo manana tsingeritaona rehetra ireo. Voninahitra aneo anao rery any ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka be voninahitra enao lay Andriamanitra ray tena ray tokoa ka nahafony zanakao ho anay. Matsiaro an'izany reto mpanomponao reto androany ao anatin'ny tsingeritaona maro samihafa teo amin'ny fiainany ka tonga manoratra ny anarany ary mety misy ny tsy nahasoratra fa tonga miseho eto anatrehanao amin'izao androany izao. Betsaka Jesosy izy ireo, misy ny tanora, misy ny zaza, misy ny efa lehibehibe ary misy ny efa nahazo taona manoloananao androany. Tsara nomenao anazy dia enao le mpamonjy teraka ary miteny mandraikariva hoe aza matahotra. Feno tahotra tokoa ny fiainana ety ary mampatahotra daholo ny zavatra misy indraindray. Fa mino izay fa ny tokony menao an'izy ireo androany aza matahotra fa mpamonjy dia mamonjehana azy Jesosy any anatin'izay rehetra mety ho adiny any. Atao fitsapany fahaeo ianao, amonjy azy, hitantana azy, hikarakarana azy, asehoy azy mandrakariva fa mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao. Ary ninona Jesosy mangatany aminao amin'izao tsingeritaonany izao mbola omenao anazy fanampony izany ary amariny foana ny teninao fa mpanompoko anao efa novodiko ka tsy mba ho ariako. Dia tantany ny fiainan'ireo mpanomponao rehetra reo andeha mandrakariva amin'ny lalana araka ny sitraponao azahoan'ny fiainana mandrakizay aloha voalohany indrindra ary ho amarinonao ny teninao fa fiadanana no avelanao anazy ety ambonin'ny tany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao dia manasany mpianatra sy kolalady rehetra sy ny mpampianatra ary ny diakonia mba hitsangana. Andeha ataontsika ny hira 320 sy 700 andininy voalohany ihany. Dia sasa voasary ny hita eo amin'ny 20 taona eo izy
tsy amborondraka nefa ny volany ty reniny ka tsy nahazo raikilao atrasany any vidina hoy izy lasa nandeha lita ary noho ny tonga teny an-dalana dia tonga tao an-trainy ny vavaka satria izany hita ny fanaoany isan'andro ao an-trano rehefa vita ny vavaka nataony dia nahita vola 200 izy ka nahazo voasary raikilao noho ny verina izy dia nitantara tamin'ireny ny zavatra nitranga tsy taitra koa ny reny namaly ho tonga mpitory filazantsara ianao indray androany mivavaka ao anao aho tsiriny eny aza mivavaka ao amin'izany mihitsy ianao fantatrao tsara fa ho mpanao baolina kitra malaza ny tiako taty aoriana raikizy dia lasa tonga mpitory filazantsara ihany ilay zaza ho fitahiana ho an'ny olona maro inona lesona ho troantsika amin'izany raikizy andeha ho jereo ny baibolitsika ao amin'ny Luka toko 5 andiny 10 tapany B rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao amen voninahitra amin'izany dia ho an'i Jesosy irery ihany amen. Tsy mandity ry havany malala rehetra ao amin'ny tompo ry FPVM rehetra manerana ny tany mangorohoro miresaka aminareo ankehitriny impiry ny tomany tamin'i Jesosy nahita azy afako maly raha mbola tany la réunion avy izy andoalitra be aloha tomany mihitsy satria ohatra niza moa zany endry Jesosy eo namiko zany rehefa mifahitany tomany aho dia natsangany dia namianahy izy zaho izy mbola momba anao foana raha za matahotra sakambininy amin'izay tezitra pasteur tezitra amon'olona hoy izy dia nampandalovina natrehiko daholo numero ny alefa ny fahatsanarana lava be ohatra zany ny lavan'izany numero zany tsy voavaky n'olombelo zany ty mahita eo anao tonga dia nasiny totondry vita ho any anao lahatra daholo ny numero rehetrarehetrarehetra fa namokona totondro izy tsy mbola nahitanareo ahitanareo zao tsisy miaino mihitsy pasteur lany andro anao miteniteny foana lany andro sika fa ho avy voalohany tsisy tsodrano mihitsy androany alahady ho fantaranareo fa tsy mitsodrano mihitsy aho ary tsy misangy tsy misy koa rapitso krismasy mifaly anareo totorebika anareo mandia anareo za tsy faly tsy tiako na dia ny meona aminareo aza fa ho hitanareo ny anaovako anareo izay ihany
no teneniko androany raha pitsohanako ambara mbola tsy nandainga tamiko zany Jesosy zany a 10 taona ny arany asa taminy aho fa tsy mbola nandainga tamiko izy nandray mandeha fa zay lasainy lazainy ny vavako a nitantarahany avao tamla réunion teo tsy hita mivadiko data tsy hitako fotsiny zao tsy eo an-tranao olona tsy marary tsy marikoditra tsy any ampiasana tsy aiza tsy hita tomany za amina bras-croisé fotsiny beba ianao de anankiray voaka kely fotsiny a tsy hitako ny zaza amin'ondy eo mpandrina nisy nangalatra sa nakaiza trano mbola mihidy tsy niteny a mbola ho avokoa ny ianao izareo ny ampitan-dranomasina ho antsika mikirakira ny Facebook sy ny internet io zareo rehetrarehetrarehetra eo fa miasa amin'ny telefona tsy misy miangona mihitsy manerana ny tany raha tsy meny nitory-teny eto maraina aza diny mba mandefa ny fotoam-pivavahana ty aminay ary indrindrindrindra raha ianareo mpiasa ny radio tiana iny fampianarana misaotra ny mpampianatra rehetrarehetra zay fa feonareo fotsiny mba eninay ozy a tsy indraindray tapatapaka fa zay mba mila sary ohatra niza zany pastera mampahery anay zany data mangetaetany zany zay ohatrany tsy tiany mihitsy miaino am'izay mpitandrina any aminy any fa andeo ny aino any Taninanandrano aloha okizay ngataka anao araka ny teny Jesosy tombony azo fijaliana aza mitomany ami'tomaniny tenanareo zanakareo taranakareo raha ndray maty aty moa zay mivady data zanakay vo 2 taona sy 7 taona anakany voateraka izy nikarakaraandreo da tsy miteny matatesa okizay ary nao fanatitra ianao fanatitra FIBEBAHANA tao zay ihany ataoko aminao tsisy afa-tsy zay androany sy ny rapitso somba mahazo famindram-po ihany amin'ny taona vaovao
Simba Saruana Kakurifa Manalunye Kantani Entuni Lama Fuji Musika Ifa Marinanai Ripiri Musa Nana Edetranaye Elukawe Sipe Chikayanu Kunayana Kana Wakuya Sawe Mazarine Wafere Iyanu Yana Siso Sino Wandalaye Ciao, maneficia io ina ti mettire si più a fare fate guagna minau ibiri musa Nana Mediterranean Elukawe Simbe Chikayanu Kunayana Nana Wakuya Sawe Mazarine Wafere Iyanu Yana Siso Sino Wandalaye Dia faly miarabantsika vahoakan'Andriamanitra ny amin'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Toy izao indray ireo raharaha voaray tamin'ity anio ity ny vakitentsika dia eo amin'ny Isaia 4:7.
avy amin'ny braony fiangonana ilazany isika mba tsy hanipinipy any velany ny tavoahangy na zavatra izay nampiasaintsika avy any amin'ny riana faharoa fahatelo fahaefatra mba hitsinjovana ny fiarahamonina. Ilazany ihany koa isika mpiara-mivavaka olon-tsotra sy ny fiangonana manontolo mba hanaja ny fahatsiovana indrindra ny WC ny riana faharoa sy ny tohatra izay ny lokoana mariana fa mbola mando ny loko ka tsy azo raisina mihitsy. Fampafantarana momba ny krismasy anio 14 Desambra dia ny CFF ary raha pitsy kosa dia ny azo noely. Avy amin'ny katezo antsoina dekonina pia ny braosy ny komity ary ny mpikambana rehetra amin'ny sambana katezo ho tonga natrika ny fivorombe voalohany ny sabotsy 13 Janoary ao amin'ny riana fahatelo ao amin'ny efitrano 19 sy 300. Ilazana isika izay mikasa anao batisa ny raika amin'ny 30 Desambra sy ny mariazy 30 Desambra ho avy izao fa nijinika amin'izany dia ho tanterahana ny talata 9 Desambra amin'ny 2 ora sy sasany. Ireo mikasa anao batisa ny 7 Janoary sy ny mariazy 9 Janoary kosa dia ho tanterahana ny alarobia 3 Janoary amin'ny 2 ora sy sasany ny jinga amin'izany. Avy amin'ny sampana fanantenana ampahafantarina isika fiangonana indrindra isika katekomenina izay vondokanana ho isa Ampandrana fanasan'ny tompo ka tsy mbola ao anatin'ny sampana fa mitohy hatrany ny fampidirana mpikambana vaovao eto amin'ny sampana fanantenana. Ilazana ihany koa ny mpikambana tranainy fa hifarana ny alahady 7 Janoary izao ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho amin'ny tampitaizana 4 sy 4 avy amin'ny gaetam fifaliana lehibe ho anay sampana gaetam no manasana fiangonana amin'ny famaranana ny fankalazana ny 20 taonanay izay ho tanterahana anio amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 2 ora sy sasany. Amin'ny fotoana ihany koa no izarana ny sertifika ho an'ny mpikambana na vita ny 20 taona mihoatra sy ireo komitiny 20 taona. Antsoina ny mpampianatra mpianatra sy mpiomana eto amin'ny fitandremana mba ho tonga hivory ny alakamisy 20 Desambra amin'ny 4 eto amin'ny fiangonantsika. Aoka mba samy ho tonga isika mpampianatra rehetra fa zava-dehibe no hodinihana amin'izany. Filazana fanambadiana Andriamatora Soanaivo Emmanuel mivady Andriamatora Zanakoto Naime mivady Andriamatora Soanaivo Solofo Thierry Andriamatora Soary Malala Voangy Nirina Lydia Andaniny Andriamatora Nelson Jean-Claude Olivier Ramatoa Rahary Malala Julienne Saondra dia falamanazanareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Rasoanaivo Tolotriniana fanomezansoa sy Rahary Malala Sandatso Santi izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 20 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatora Andriana Solosata Masora Jaonarvelo Ramatoa Marson Noro Ary Malala Voangy Andaniny Andriamatora Soary Noro Augustine Ramatoa Zakason Jamanana Bien-Aimé Ramatoa Voloniaina Lalarivo Lisankilany dia falamanazanareo anotrina ny fanamasina na ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rajaonarvelo Tina Soenkianja sy Zakason Jessica Rina izay ho tanterahana ao amin'ny espace Anjomakely ny asabotsy amin'ny 7 maraina koa satria efa vita ny fanatitra dia ho atolotra aloha. Ataontsika nira hoe tiako loatra aloha Jesosy. Izay ihany aloha atao tiako loatra. Tsangantsika rehetra. Hira atao vavaka ataon'ny fonao menan'i Jesosy.
ny fahasoava tsara loatra atomby forote nefaniana ravisetemama enjena zendray efalijoro yanauroniana kaolatokiana Ramina Simisima Apitanaya Vajanavice Suti Iberira Luisa Atanaya Mina Sivadi Kamila Uzai Mandrakiza mba henoi Jesosy zany fisento ny fona izany mba tsy faty antoka ny fotoana anom-pona ianao nandritra ny taona maro mba tsy ho latsa ho anay ny nifidianana ho anay tsiraray avy angataka aminao a Jesosy ma hanindry fo hanindry fo fa raha tezitra aminay moa ianao Jesosy raha fa daholo ny fiarahanay taminao matiantoka koa ianao ny antso anay araka ny tenina hoe motsy za daholo va ny antso anareo 12 nefa ny ray aminareo dia devoly telo taona ny araka taminao Jodasy isy ny tianao indrindra tena tianao indrindra namony tena ny fiafarana namadika anao tsy mba mibebaka voafafa daholo ny fotoana rehetra ny arahanao taminy fahafanao daholo na dia ny ditongony rehetrarehetra ary na ny seza fiandrianany aza nampahitanao aho fa misy kadena nahoaka zany seza izany ary nasianao soratra hoe very mandrakizay mba ho krismasy fibebahana Jesosy ndaranao nangatahako zany tompo amen drakisika
dia hotohizana ny famakinan-drarà andriamatora koton-dramanana rahamatora zafin-dramavo maritsina rahamatora vaosolo antsiniaina an-daniny rahamatora razafilinina pierrette andriamatora koto zavy alfred mivady andriamatora koto mampionina manandrebe joseph mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany randria fanomezan-tsoa tolo-janahary miray sy raha ary ny aina mampionina tafida izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 7 Desembre amin'ny 12 atoandro. Andria manjaka nalina Hery Maxime raha hasy manana fanjaholika an-daniny randria narivelo Sylvain pasteur Hira Karafaralalao Marie Sylvia Augustine ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany andria miasina andy finaritra sy randria narivelo fenisoa fanambinana Sylvia izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 7 Desembre amin'ny 12 atoandro. Rahamatora falomanana Florine andriamatora Raberson André mivady an-daniny andriamatora Marsatovo Ernest andriamatora Soa Masaka randria manoro fiskal Jocelyn mivady ankilany dia faly mampandriantsika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Raberson sitraka lalaina sy Rasoa Velonoro faly nantenana izay ho tanterahana eto fiangonantsika ny zoma 7 Desembre amin'ny 10 maraina. Andriamatora koto vao Miljon Prosper mivady rahamatora Velonatoandro Jacqueline rahamatora Rahely Armanana andriamatora Tsaormanana Oliva Diodone mivady andany andriamatora Nevson mivady andriamatora Zafindranazy sy lofinirina Herve mivady dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fambadian'ny zanany ny zafiny Rajaonarson tolo-janahary sy Zafindranazy ny andry ny aina malalatsina Erina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 3 Desembre amin'ny 12 atoandro. Rahamatora Soarmanga Marie Madeleine andriamatora Zanakoto Fanja Jean de Dieu mivady an-daniny andriamatora Solonjatovo Noelson mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Razanakoto Adjason Romeo sy Solonjatovo Mevasoanirina no menjanahary izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 3 Janoary amin'ny 12 atoandro. Andriamatora Miarnosy Arsène an-daniny andriamatora Tsiazo Andrianina rahamatora Ratoandro Arnour Landry ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Mamiarnosy Ndrina sy Ratsiazo Niony Faniry izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 9 Janoary amin'ny 12 atoandro. Rakoto malala Jean Rodolphe an-daniny teraka tompolara andriana Toandro Emile ankilany dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany rakoto malala Heriniaina sy Rasoarmanana Fanja sy ny fanaovana batisan'ny zafiny rakoto malala Tiafin Eden Pongerara izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny 13 Janoary amin'ny 10 maraina. Andriamatora Andriarvola Eliza rahamatora Zoely ary malala Sabine an-daniny rahamatora Arso Emile ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriarvola Eli Kennedy sy Soatsina Arvola Ratefinanahary izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 13 Janoary amin'ny 7 maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony ny hanamasinana ny izany fanambadiany izany aoka izy anantona ny tompony andraikitra filazana manjo amin'ny finoana sy ny fantenana fitsanganan'ny tena maty no ampanendresanantsika ny fodimandry ny reto mpanompony manaraka ireto rasoary manana lolona mpiandry promotion mpanandratra ny avo nodimandry ny alakamisy 14 Desembre ony zanany raha Livson sitraka efatsina sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa napetraka eny amin'ny fahasan-drazana. Izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 500 000 francs. Tsiry Mahamiery Lala mpiandro promotion Jerusalema nodimandry rehefa nivahiny 9 taona teto an-tany. Ony vadiny Rabe Manantsoa Mandaniaina Faniry Solahatra
ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa napetraka eny amin'ny fasan-drazany. Izy ihany koa dia namelany ny fianakaviana fararakitra 500 000 francs. Rasafi-tsalama Gilbert, ny vahiny 7 taona teto an-tany hoy ray tapo aminy 12 menata sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa napetraka eny amin'ny fasan-drazana. Taratasy fisaorana, ny vadin'ny pasteur Iraka ary manjaka Isabelle sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno anareo rehetra nanotrona sy nampahery ary nitondram-bavaka azy ireo tamin'ny nodin'ny pasteur Iraka raha sanda manana andrina godina solonirina any amin'ny iray. Andriamanitra manakarepasaovana ne amalifitsy anareo. Ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny fampaherezana anay no nalasana ny avamalalanay tsiry mahamery lala tamin'ny 12 Desambra. Isaorana Jesosy Kristy tompo ny fampiononana, ny Fiangonana FPVM Taninanandrano, sampana fefy, sampana CFF, ny fifoazana Taninanandrano, ny radio Fiotazantso, ny F7, ny tapaka sy namana rehetra, ny ekipany Depcom, Jesosy Kristy tompo ane amalifitsy anareo. Dia Andriamanitra tompo ny fampiononana ne ampionina ny fianakaviana Tramanjo. Reto indray ny rakosorana sy ny voady izay natolotritsika tamin'ity anioty. Misaotra indrindra ary manome voninahitra anao Jesosy noho nanehoanao ny herinao tamin'ny asa indraiketako ka nandaminanao ny fahendrena rijanona amin'ny toerako. Raha etsy ariary atolotra ho amin'ny mahatra. Misaotra Jesosy itsiny ampafolony raha etsy ariary. Sy soratra raha alina ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahinana sehonao taminay ko indro misy vola 2 alina ariary anaovana ny asanao. Misaotra Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ny arovanao anay isan'andro ary mbola natoy izao anay. Indro Jesosy ny ampahany tamin'ny vola atolotra ho anao 7 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny pasteur Antoriteny teo ary ny 7 sy 1 alina ariary ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Mpafolo-karena 4 alina ariary mamindrafo aminay araka ny Salamo 9:20 sy soratra 7 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-po nomenao ka nahatratra izao noely izao mamindrafo amiko Jesosy iny misy vola kely atao voninkazo any altara 3 ariary. Tsy soratra 5 sy 1 alina ariary. Ampafolo-karena ho an'i Jesosy 5 sy 3 alina ariary. Tsy soratra 1 alina ariary. Jesosy nitindray ny ampafolo ny location tamin'ny 3 andro iny. Teo nahatsapako Jesosy fa hay ianao ilay miliara tompo alefaso amin'izay. 1 alina ariary atolotra ho an'ny pasteur nitarika ny fotoana. Vola 2 alina ariary omena ny mpitandrina ny ambanivohitra. Mangataka vavaka mba havita soamantsara izay mbola tsy vita amin'ny asa sy azahoan'ny zanako asa maharitra. Fahafolo-karena 9 bolana araka ny Malaki 3:20. Misaotra Jesosy noho ny fitahiana sy fahasalamana. Misaotra fa vita ny taratasy ny tany ary azo ny boky vita soamantsara ny soratra ny zafikeloko. Indro misy rakosorana 1 alina ariary dia mbola manolotra ihany koa izy 4 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny dada, 1 alina ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra, 5 ariary ny toby ambodanerana, 5 ariary ho an'ny toby amboditsomeloka, fitambarany 5 alina ariary. Tsy soratra 2 alina ariary. Tsy soratra 2 alina ariary. Misaotra Jesosy fa tena ny tananao tokoa no miaro tetika asan'ny Satana motika ny tokantranoko fa noho ianao Jesosy dia tsy ambinina ny fahavaloko mangataka aho mba harovo ny fanahiko mba tsy erikerika iny manolotra 1 alina ariary ho an'ny mahantra. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahiana ny fiainanay menakavy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahianao ny asako. Misaotra fanarovanao tamin'ny ratsiny izay menakavy. Misaotra Jesosy malala tolotra ho an'ny dada 5 ariary. Fiekekeloka 5 ariary. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao sy mbola ho ataonao. Misaotra anao mbola apetraka eo ampelantananao ny fiainako ny asako iny Jesosy. Ny zanako mevao indrena tolory-saina ary rakofy eo ambany elatrao 5 ariary ka ny 3 ariary amin'ny kamboty ary ny 2 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra.
Ray alina ariary ka ny 3 arivo ariary raha fisaorana misaotra betsaka Jesosy fa mbola ny fitiavanao sy ny famindramponao natao zao anay misaotra Jesosy mangataka ny hira hoe olombeloko ao sy soratra 3 alina ariary misaotra Jesosy noho ny fitahinao ary nomenao fahasalamana mifona raha izao va manolotra ho anao ho an'ny tranonao ampahany Jesosy ampianary mandrakariva mba hibebaka 3 alina ariary misaotra an Jesosy noho ny soa nataony taminay 3 alina ariary omena ny mahantra voninahitra dia ho anao irery ihany misaotra anao tamin'ny fitahina ny ankohonako tsy lany Jesosy teo foana ianao misaotra Jesosy itindray ny ampahany tamin'izay nomenao 500 sy 8,000 sy 2 alina ariary atolotra ho an'ny mahantra ary mangataka vavaka ho an'ny asa misaotra anao Jesosy fa noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao dia afaka fanadinana soamantsara ary mivaly avokoa ny zavatra rehetra nangatahako taminao tompo ankehitriny aho dia mangataka aminao ny anatanteranao ny sitraponao ny amin'ny fiainanay 3 arivo ariary atolotra ho an'ny mahantra Malaky 3:20 misaotra Jesosy nireo soa sy fahasoavana nataonao taminay ity ny ampahany tamin'izay nomenao anay atolotra ho fampandrosoana ny asanao 5 arivo ariary fahafolo karena 5 arivo sy 2 alina ariary iny ampahany ampafolo ny azonay omenanao Jesosy 5 alina ariary dia tahi foana ny asanay ny 2 alina ariary ho an'ny mpitarika ary ny 3 alina ariary ho an'ny mpitoroteny misaotra sy mankasitraka Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao na tratra izao krismasy zao apetraka fenao am-pelatana mandrakariva Jesosy ny fiainanay 5 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny mahantra 2 alina ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra ary ny 2 alina ariary ho an'ny fifoazana Jesosy misaotra anao na tratra izao alahady mitsingerina na terahanao izao Jesosy mbola miatrika ny aretana ny vadiko efa taona dia mba jereo izy Jesosy 4 arivo ariary omena ny pasteur any ambanivohitra ho an'ilay nanoratra nofy efa lasany dada dia nanolotra izy 2 arivo ariary iny ampahany amin'ny nomenao Jesosy kely fa vokatry ny fo nefa mamelany eloko Jesosy fa tsy mendrika aho noho ny fo maloto dia mba mangataka mba ho sitrana ny foratsy sy ny sindratsy dia mba azo ilay taratasy ao amin'ny talata miangavy Jesosy 5 arivo ariary sy soratra arivo ariary misaotra Jesosy fa raha nanao ampafolo karenao dia no amarinanao tampoko ny teninao nanokafanao asa hafa ankoatran'ny asako ao ary tsy manakana ny anaovako ny asanao teo aloha izany voninahitra ho anao rery ihany 4 alina ariary Ty misy nofy anankiray nanolotra izy 4 arivo ariary tsara ny tompo mankasitraka Jesosy nalefanao ny teny bebanay izay manakavy nahazo famindrampo velona hatrapamijena misaotra Jesosy 5 arivo ariary atolotra ho an'ny pasteur Rémy ary ny 5 arivo ariary atolotra ho an'ny pasteur ny toroteny teo misaotra anao Jesosy noho ny famindramponao mbola afaka manolotra ny fahafolo karena fona aminao raha izao vao manolotra izany ary mangataka vavaka manolotra 130,000 francs atolotra ho an'ny dada vola 4 alina ariary atolotra ho an'ny dada dia mangataka vavaka ho an'ny zanaka misaotra anao Jesosy misaotra anao noho ny tombonandrom-pahavelomana omenao ity misy 210,000 francs ampahany tamin'izay nomenao atolotra ho an'ny mpiasa-piangonana tsy soratra 5 arivo ariary misaotra betsaka Jesosy malala mbola nomenao famindrampo izay menakamy fahasalamana nomenao zavikely notahinao ny varotra nataonay 200,000 francs ka ny 100,000 francs ho an'ny dada ary ny 100,000 francs ho an'ny mahandra rakim-panondrenana mamindrafo aminay Jesosy eo misaotra Jesosy 2 alina ariary atolotra ho an'ny mahandra Jesosy mamindrafo aminay ity ny ampafolo no ho an'ny dada misaotra Jesosy 5 alina ariary vody masina atolotra ho an'ny dada 2 alina ariary misaotra Jesosy noho ny sorehitra nomenao anay tamin'ny herinandro lasiny mangataka vavaka amin'ny fahendren'ny zanakay 2 alina ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao nampianao Jesosy ahivavaka apetraka eo ambavako ny teninao mangataka Jesosy ho afaka amin'ny trosan'olona fa tena mitebiteby izay
Betlay menakavy amin'ny volan'olona tayontsena mbandeha 5,000 ariary omena pasteur José Alain ary mangataka fahendrena avy amin'ny Jesosy. Tsy soratra 5,000 sy 1,000 ariary. Tsy soratra 2,000 ariary. Ary farany araka ny salamo misaotra Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny fanambadianay roa voninahitra ny ho anao rery 2,000 ariary. 20 ny fitambaran'ireo voady voadray 50 teto amintsika, 90 tao amin'ny rihana voalohany, 120 tao amin'ny rihana faharoa, 120 tany amin'ny rihana fahaefatra. Voninahitra amin'izany dia ho an'i Jesosy irery. Amen. Raha vita ny famakinany voady eo amin'ny rihana voalohany azafady mba ampiretina ny jiro, azafady tompoko. Mbola tsy vita, andaontsika ny anonira 449 ny andiny voalohany an'izay reko tompo, n'izay reny feonao miantsoa ianao. Dia tena mila manoka tena ho amin'ny fivavahana sy ny fibebahana isika. Akoatran'izay dia ny androany fa 24 ny volana Desambra dia misy ny fotoana intelo ihany ary ny rariva araka ny efa entsika teo dia miaraka amin'ny zanatsika reo hitantsika ireo ao amin'ny CFF itsika raha ariva. Ny amin'ny rapitsy kosa andro krismasy dia miditra indroa maraina ny fiangonana, tsy misy ny raharam-piangonana, tsy misy ny anniversaire fa tena fotoam-bavaka no ataontsika ary isy ny procession ho tanterahana ao anatin'izany. Ny ariva dia ny azo noely ataony ny zanatsika rehetra, tsy voatery eo anatin'ny sampandreo fa ny zanaky ny fiangonana ray manontolo no anatanteraka ny azo noely ny rahapitso ariva. Ny 27 ny volana Desambra amin'ny zoma zao dia anatanteraka vavaka fifadikanina ny eto anivon'ny FPVM Taninanandrano. Itotiantsika ny amin'Andriamanitra, ibebahantsika ary anombotsika ny tenatsika hoe hoasitsika mafy ny tenatsika ho mangana ka tena hitodika ny amin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany vavaka fifadikanina ho tanterahana amin'ny zoma zany manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva. Raha ohatra ianao amin'ny toe-pahasalamanao te hamonjy an'izany nefa tsy afaka mifadianina, tongava fa ny fivavahanao izay no ilain'i Jesosy, ny fibebahana, le fonao torotoro mihitsy hoentinao eto anatrehan'Andriamanitra, izay no takiny. Ary le fanekenao ary tsy bebaka fotsiny fona fa tena le fanenenana tamin'izay ratsy rehetra nataontsika, izay no ataontsika amin'ny zoma
manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora ariva. Ny fandaminana momban'izany a dia ho hitantsika fa na izy iainga avy eto na hiala avy any amin'ny riana faha-4. Ankoatran'izay a ny lahady faraiky amin'ny 30 ny volana desambra amin'ny heriny androany miditra indroa ny maraina ihany a ny fotoam-pivavahana dia ny amin'ny 7 sy ny amin'ny 10 fa ny tapakandro ariva kosa dia tsy misy a ny fotoam-pivavahana. Ny réveillon kosa ny fotoam-bavaka amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra dia manomboka amin'ny 7 ora ariva fa amin'ny 9 dia efa manomboka misokatra ny vavahady. Mandritra ny fotoana io a dia mitovy amin'ny fotoana rehetra réveillon izay fataontsika ireny a dia misy ny afatra lehibe a izay ho ampitondrain'i Jesosy andray aman-drentsika any dada izany. Ao anatin'izany a dia misy ny fivarotana ny sakafo ho tanterahany zanatsika ny sampana. Ny fivarotana ny sakafo a dia raha mety dia angatahana mihitsy amin'ny sampana mba ho tanterahana ao amin'ny salle 318 a sy ny salle 314 satria ny ao amin'ny riana faharoa dia efa vita tanteraka isaorana an'Andriamanitra efa ohatrany zao atao amintsika atao amin'ny RDC zao a ny ao amin'ny riana faharoa efa afaka tsara ny mpiangona rehetrarehetra ao a zay tena hatramin'izay dia nampalahelo satria na ny estrady a na ny zavatra maro samihafa tao a fa efa namboarina izy a dia vita somatsara isaorana an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ny koloarantsika koa iny a dia efa voaloko daholy ka dia manentana antsika ampanajana tompoko a ampitiavana mihitsy ny mba angatahana hoe andao ajaintsika ilay tranon'Andriamanitra. Alao amarinina ny teniny hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Rehefa tonga ato tsika dia tao foana vao miditra ny vavahady io hoe tranonao ty Jesosy hivavaka ato. Ataovy mihoatra lavitra no fieritreretantsika ilay tokantranontsika. Na ny fanajantsika le fahadiovana, na fanajana n'le resaka tao ato, na fanajana n'le zavatra rehetrarehetra misy ato any amin'ny toerana rehetra fivoahana any. Efa nametrahana any a misy a andreo a mipetraka manadio an'ireny a toerana fivoahana ireny. Tsy sanatria hoe misy an'ireny mpanadio eny dia andoto tsika fa ndao mba samy fanaja fa reny dia manara-maso a dia miezaka manadio rehefa hoe misy ny rano misy ny maloto a dia mba miezaka. Rehefa mitondra tavoangy ianao miditra ao amin'ny toerana fivoahana dia ento mivoaka ny tavoangy entinao miditra ao. Fa mitenenao reo ankizy reo a dia aza sorena satria izay mihitsy ny napetraka aminy hoe rehefa mitondra tavoangy ny olona hitanareo miditra ao a dia asay voentiny mivoaka iny tavoangy iny a elana amin'le fahatsetsemana. Ny kosi ny zanatsika tompoko tena mbola mangataka miangavy a mba finosy sase a rehefa tsy hoentinao mody dia ataovy eo anatin'ny fotoana natabalefako a ao amin'ny WC fa tsy atsofoka mihitsy a any anatin'ny WC a izany. Rehefa mivoakytsika dia mba miangavy alefaso ny rano a ao anatin'ny WC mba tsy paritaka aty amin'ny rehetrarehetra le fofona amintsika. Voaloko iny ny koloarantsika na ny ao amin'ny riana rehetra ny tena tsara na mba mety a dia ny tanantsika aloha tsy hipetapetaka amin'ny rindrina na dia hoe mainara ny loko na ny ao amin'ny riana rehetrarehetra mba najantsika ny fahadiovana izany rehetrarehetra izany. Na ny atao anatin'ny fiangonana andry satria tsika miditra ny voalohany a tsy manana fotoana afahana mamafa ny fiangonana hidirany manaraka tsy hoe ny amin'ny androanina ny krismasy neny fa amin'ny fotoana rehetra dia mba angonitsika ny fonina bonbon na amin'ny biscuit na zay rehetrarehetra eritreretintsika ho fako hita eny dia mba lao a hoe zahantsika ho apetraka madio foana ilay tranon'Andriamanitra. Aza mieritreritra anizy ity tranon'Andriamanitra ity a dia mba ho ajantsika foana ny fahadiovana ao anatin'izany a rehetrarehetra izany. Ny fipetrahana atao anatin'ny fiangonana tompoko a izay mampitaraina ny tompona ndraikitra koa maro atao anatin'ny fiangonana rehefa andavanandro a dia oka mba tsy ho ataontsika toerana fanaovana zavatra fa tsy ho tononona akoatra ny fivavahana atao anatin'ny fiangonana. Indrindra rehefa toandrotoandro iny
madio le fiangonana dia raindrayntsika tamy evany vizaka miaraka amin'ny zanakitsika dia le zaza fiangonana madio dia le zaza mandehandehana amin'ny fiangonana miaraka amin'ny biskia miaraka amin'ny jus amin'ny paritaka eran'ny fiangonana ianao tonga atao mpiangonana amin'ny telefona tsy resaka asan'andriamanitra fa zavatra hafa mihitsy a ianao mipetrapetra-ketsy a manao fotoana amin'olona miresaka bizina mangataka mpanajana tompoko a andao ataontsika tena ho tranon'andriamanitra ny tranony ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany a dia ho an'andriamanitra irery ihany eny tompoko amin'ny teny voalohany aloha dia tatoato a dia tsapako mihitsy fa tena misy olona hitenenan'andriamanitra misy olona ampiasain'andriamanitra ary manaiky ampiasain'andriamanitra ny nanao ny altarany deuxième étage io a dia fitiavan'olo tokana izy mivady aloha ataonay dada ho an'ny Jehova zany foinay misaotra azy aho amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tahin'Andriamanitra ireny olona ireny raha mba mety retoko misy tokosendiny eo amin'ny asan'ny apôstôly eo tsy voaraiko izy zao fa tadidiko kosa ny teny eo anatiny ny teo anatiny a dia manao hoe aoka ny fanaovanao asa soa no mariky ny fibebahanao aoka ozy ny fanaovanao ny asa soa no mariky ny fibebahanao tsy hoe tenitenenina foana hoe mifony fa mandraisa zavatra na anankiray fotsiny ary atao ho an'Andriamanitra tena tsy ampy eto amintsika dia mbola misy W amin'ny premier étage eo amin'ny rihana voalohany mbola misy tsy ampy raha mba misy re olona za mino fa voarainareo ny tenin'Andriamanitra mba hanao asa soa an'Andriamanitra ataovy reny W reny ataovy mitovy amin'ny ora lafo be io a voambona lafo loatra ary mbola zato ny enjehana hitanao fa tena mbola 8 millions 8 millions fois 100 firy 800 millions zay 80 non zany 800 fois 10 8 millions de 8 millions fois 10 8 millions 800 millions hitanao fa raha fiangonana ny tratran'izany nanao ndreo be dehibe reo fiangonana daholo fa tena vizaka fa amina miliara vao mahavita an'ireo zao ndrayna mbola isy 800 millions mafy be zany dia nieritreritra satria mahita any amin'ny fiangonantsika FPVM sasany mitovy amin'ireo mihitsiny reo 8 millions ny anankiray fa ny aza nataony azo alatsotra mitovy amin'ireo ihany ny forme fa milokony dia mitovy amin'ireo koa ny volony nefany ny vidiny apatelo ny monja dia izay hoe raha misy fa ndrara ampiangonana an'ireo olona ka mandany vola be dehibe mihitsy manerana amin'ny Madagasikara tsy maintsy mitsitsy an'izany tsika raha mba misy homarika ny fibebahana ho ampiasao ny teny apôstôly Paoly hoe ampiasao amin'ny asa soa zay
na dia somary mbola afaka miteny antsika jereo reto teny reto a nofy fefa milaza amitsika ny fahatezeran'Andriamanitra amireto olo reto misora azy raha mbola vela mibebaka farany ianao ty anankiray ty za dada ty ro nanofy tarondro tamin'ny voalohany de le izy ihany no hitako teo ambonin'ilay hazo de efa avy lay tarondro teo ihany nanakenda bibilava de tapaka lay nofy io afa sehon'Andriamanitra anao mbola fitiavany ianao io minana tarondro efa miteny amin'ireo foana indraindray ohatra ny tezitra kely azafady atsonao amin'ny telefona fa ianao nga tsy mpiangona ao Taninanandrano mpiangona dada ka tsy niteny taminareo ve hoa hoe Jesosy mihitsy nereo olona no miteny tamiko tandremo no mihinana paty lasopy isan'andro fa ny lafarinina eto Madagasikara ne Jesosy ane ho anteny zany natao amonona ny malagasy ny Afrikanina be loatra trois milliards hony any mbola kendreny zareo vonona malagasy ny Afrikanina raha ny andafy mihinana lasopy teo tany la Réunion afany azy any paty italienne paty misy soratra misy hoe à la farine de France mihinana foana fa tsy bedy tafaverina avy any hoe Jesosy ohatra ny avelanao mihinana paty vao ninanandray mandeha mampitandrana anao aozy tsy misangy aminao io ary mba rao rehefa miteny de mba fa miteny aminareo de mba oka zay ny miaso any dada tsy tentsony raha mpiangona eto anao lazao le olona maty io didinao ny maty takin'Andriamanitra aminao ny randy 14 taona firy ny maty teto teneniko foana mihinana an'io nga ianao eny pasteur tanawaka any amin'ny dokotera 700 tension tsisy fotoana anaovana ininona fa de maty mbona tsy mihina foana ianareo tsy mihina an Jesosy mihitsy ianareo za dada nanofiny ity zany ty dikany tsy mihinana papy ianao asehon'Andriamanitra aminao mihitsy fa io tarondro io mahafaty na de ny biby lava azy zany ny heriny asehon'Andriamanitra anao ny heriny mbola tsy hinana an'io ihany ianao de manao velomanao dada hoa tsy manao velomany maty tsisy heniny zany rehefa maty izy nana velona ny toko velomo za dada nanofiny enjeny olona maro mitondra famaky sy langilangy ao fitaovam-piadiana maromaro reo olona nanentsy ireo de ny fianakaviany vadiko sy ny vady aman-janako tandremo zany ny azakazaka mafy izy ireo ary vonin-kamono ary nanentsika zanako ny antsoantso mafy hoe ino vonoy sady nanondro zanakao tsy hitako tsony izy tsy hitako koza ilay tampoka teo anefa natolotsy Jesosy any tanany ka nitsambikina mafy nanakatra ny tanany Jesosy ka tsy azon'ireo olona ireo tsony mampitandrina anao amin'ny anaran'i Jesosy vavalo amin'ny vady aman-janakao vady aman-tsanaka vera olona ny amono ny dada malahelo izy vavao azy ianao
misoran'andriamanitra ianao fa tonga jesosy nanolo tanana anao ho faty ianao ne dikan'izany e soverinao hoe inona ny dikan'izany jesosy zany malahelo anao andao ody fa ho aripako daholo reo za dada ratsiratsy be le soratra de ny angavany SG ariako mba amaky rehefa aveo za dada nanofo hoe maty tena ny nofony hoe maty io de hitako daholo ny olona mitomany ana nefa izareo tsy mahita anany izy hoe mahita ao no fiteny amin'ny teny gasy fa tsy ana am'izay isinao asy de efa tsy haiko ny soratra ao ay de nieritreritra za ho faty mbola tanora ho faty mbola tanora avy eo jesosy de hoana amin'ny fasana sahady ve ny nofoko de nitomany za anareo de nitomany ana zany anareo de tsapako teo ambonin'ny fandriana fa nalahelo be za sady nirotsaka ny ranomasiko de taitra zay a rehefa miteny aminao aho tsy mifidy lehibe izy na kely zay totondrony zay fa mipokany aminao zay de efa tsy entsony anao rapitso tsy mahita krismasy tsony tsy vitany ranomaso beba anao miala amin'ny ratsy fanao na tanora ana tsy misangy am'izany aminao jesosy da fady ho ale soratra za dada volana maromaro lasa zay de nisy namisavy kasoka tsy kasoka ino ty anarany kaso fa tsy kasoka zany albadiry nefa noho ny nampahafantariny jesosy any an'ilay izy ary rehefa nanoratra tamin'ny dada de hoe ampandrona ianao efa natao zay fampandrona de nandroka devoly nandritra ny volana maro ary fibebahana efa tsapako fa sitrana nandritra ny volana maromaro rehefa nivavaka nefa ny andro niny alakamisy alina teo nandroka devoly tahaka ny fanaoko a de niverina nisy andray ilay izy ho anareo marary tsy mety sitrana ho averimberiko foana raha manofy anareo hoe misy manindry eo ampandrina misy inona zay ny fandrinanao ny kodoronao misy ody tsy mety sitrana mihitsy anao raha mbola matory aminao io arina tany la réunion teo olona maro nitaraina tam'izany tsy vaza tsy gasy dory io ary io malang matiny ane anao matiny ane anao mpafantariko anareo mihitsy raha matotetsy vadiny directeur ny office de bac mbola tetsy am'rahasalama tety teneniko raha izany nofinao madama ary io kodoronao io dada io ndray ianao fanohatra aho tsy mila zany dada rehefa zay de zay ary io ka le izy lafy be vidianako a sady le matevina be mihitsiny maninona mo raha kanakely le kelikely io de atoko ho an'ny bersonjanako madama fantatry ny devoly ane dady
de masike zay filazan'ny devoly azy tratritsika tratra andrandrena toandro kentahony eo alina zay ny dikany maty rapitsy maraina any madame ka efa midimy sasany zao amin'ny andro volana juillet efa maizana ny andro aloha rapitsy maraina sekorininy akizy amin'ny dimy maraina ny zanany miantso ah maty mama fa miteny anareo ah voafantatra ny devoly hoe tratra ny dady zay de kendaina anao ny oanina reny demoniaka be reny entinao am'birao mamaly tsy tonga anao am'biraoko mihitsiny io fa tsy zakany mijery andrandrena toandro io natonga azy teny hoe iny anareo iraka reny anareo mpiandry angakaingana vonjeo in'olon'indry fa mitritritra tsy mahazo an'io anao raha vao hiditra am'biraoko de fa milefa tsy tananao mihitsiny verina moramora zany de masikeantsika o za anio alina ihany ianao de maty telo andro aorinan'iny monja ny antso mpiangona anankiray tsika avy any anosy-patrana dada avy efa marary ny vadiko tafitaila efa mitete tsisy fanaka mihitsy leo ireo njorotrano ery afatana de tsy ano atoriana zay aniny eo de ery amikoa ery a misy fandrina tsara tare mihitsy sady ny matevina be taizy ty kotory ty hitanay teny andravoangy kodorina mon'olona io a zany makarary anao io madamo fantatra ny devoly hoe tratra andrandrena taondro tsika raha pitsy maraina anao tsy etotsony mela tao ianao nangididy ny loan'le raha matosy le vadiny hoe ka io mba fanaka tsara dato iny any lasa tonga ianao de losako a tonga ny maraina maty mivadiko data ny azakazaka tany ana mango fahoriana ary ny teny taminy a anjaranao indray zao ny vonolo io avy tsy foinao na le vinaingany madama tafaverina avy any izy a nitsatoany antsy le kodoro karandon'olona ohatr' zao mbola miaraka lamba mipata ntenara lamba paty avy any apasana zany tao anatin'le kodoro mba endry izy iny ny dorany de mbola nanaovany ihany le kodoro de tsy naninona efa miteny mihitsy enao na nofen'io io ty tsy mety sitrana rehetra ny iraka manolotrona fa mibedesiko tamin'io iraka anankiray telo volana na ikozotratra nyty sendra nandalo tany ambalavao a io izy marary eo mpandrindra ny iraka rehetrarehetrarehetra vavaka nanontany a maninona io iraka marary io marary telo volana zay tsy mihinan-kanina mba ikozatra efa nalanareo ny ody taizavy tany aposiny ramose tanaty poketrany madama de teny ambony armoara zay de nisana ko nahoana arany tsy sitrana ianao ve ho amasin'le iraka manofy amin'ny alina foatra misy manindry eo mpandrina eny isan'andro dada misy manakenta koa eny isan'andro dada dory mifandrinanao a dory ny ontanao a de anio ihany ianao de sitrana nangataka ny olona tao tanàna dory io vo may io tompoko a mitsangana le iraka manolotrony nona noany daolo na mangazo mata na inona na tsola daolo ny tanàna rehetra zay misy manaambombary amin'ny folo zao raha misy ambombary atery daholy fa mitomany ty rangaha ty
miteny tamin'ny iraka fangao ah ianareo tsy mba manala ody na ao amin'ny fandriana na amin'ny ondana na any amin'ny rindrina tsy fanomezam-pahasoavany manolotra ny zany dada raharano manolotra ny zany ka jereo ary zany eo a tsy niasa tamin'ny olona io e naseko nidorana ny fandrinana sy ny ao misy ody ao tsy miditra amin'ny tranonao mihitsy jesosy raha misy ody tompoko tsy miditra teniny amiko isan'andro zany la ny andro mivavaka eto anao fa zaho tsy melanao zay mahatonga atsika marary mba ianoya rehefa miteny ianao tsy mety sitran'io kodoronongy jereny tsy maintsy manofanofa misy manindry amin'ny alina io fotsiny nidoranao na io arina raha tsy azo nidorana an'izany eto tananareo io arina dia hitanao fa sitrany ianao zafady nisy lehilahy maty zay hony lehilahy fa maty dia andeha mango olona maromaro dia nandeha hony fefa tena farany sady nanao hoe andraso fa manjary tsy misy namana dia tafatsoka tao dia izao amin'ilay fanitsiny lohany fanitsin'ilay maty zany daboka le fatony ny daboka dia nijereko ny latareny dia tonga dia tazana hoe olona mihetsika ny vavany ko fa izy dia sady tsy mijery nyroatra naketo aminy ny roatra niala teo aminy toerana misy azy le maty zany dia nysamboriny sady lava obe izy no mampatahotra dia nitsoka ny olona fa izay ihany no hazainy tratrarina dia nantany aho hoe inona ny amelezanao nefa izaho tsy minome azy akory sady vinitra be izy no nitazana mafy ahy dia hony aho hoe mifona fa tsy anao zany tso ny tompoko nefa tsy nataoko akory fa mba hampanginany fotsiny dia tongony dia tonga dia nilefaka be ny fiteniny dia tsy nampatahotra tsony izy nanao hoe ny ay ianao ilay mivavaka mihitsy ny tsy tiako taminay maromaro namango teo dia lasa izy niala dia lasa niala anazy tompoko itsika mivavaka mihitsy any tsy tiany devoly dia ifony ianao ifony amin'ny devoly ianao mba hampitony azy inona tokony nataony olona io nandroka devoly raha mpiandry ianao tena manome tsiny ianao mihitsy ny eo amin'ny devoly ianao ndeha andohalika azafady mihitsy azafady zaozona tonga sainanao zany hoe tsy vavaka tsony manjary tokavany devoly foana zay ny tianao tsy vavaka tsony faly izy amin'izay dia ho avindray Andriamanitra mely anao amin'ny farany taona ohatrany tsy mety raha tsy miteny an'izany fa mbola misy anankiray azafady na lany kely raha ny fotoana tsy haiko tsara nle mamaky azy dia nangataka ny SG na mangataka ny retolona reto hoe mibavakio kely fa za iaino ay elifasy elifasy kely aloha ny micro ny na ty ary atao hoe zay dada tena ratsy be aloha le soratra dia raha mba mety sika rehefa mba manoratra nofy dia mba ataoko tsara tompoko azafady ataovy aigio kely fa boboboka be fotsiny izao dada zay dada zao dada nanofo ny enjehany namako tamin'ny azo misy tanalahy dia ny ankizy nitsoka daholy vao nahita azy fa izao tsy tafatsoka satria ao atokotany fianakavianay io
dia tamboa ny mampisaraka ny primaire sy ny secondaire feno voaloboka tsara sady manitonahy ary aveo koa dia nandeha naka ilay voaloboka fa tehinana ka vandeha aka ilay voaloboka ao dia navesana hita voaloboka koa teo a-tokotany dia andeha aka ilay voaloboka indray izy dia nivadika zanaka tarondro indray ilay voaloboka dia tapaka ilay nofy. Ilay voaloboka amin'ny voaloboka mena aloha sa voaloboka maitsomaitso e? Tsisy soratra ato fa hoe voaloboka fotsy. Ary fa miteny ohatran'ireny aloha dia tena mila précision teny frantsay. Voaloboka mangamanga ny hitanao sa voaloboka maitsomaitso? Sy voavalinao zay dia na fotsy voaloboka fotsy na voaloboka mangamanga le tarondro moa sa andeaka le voaloboka izy dia le voaloboka noho ny dia hoalainy dia vadika tarondro. Ary izy ninana an'le voaloboka teo izy io andeha izy zany nahita voaloboka teo a-tokotany dia andeha aka le voaloboka fa noho ny aka le voaloboka izy dia mivadika tarondro le voaloboka. Io nefa nolazaiko teo mihinana lasopy paty ianao any dikan'io raha vao tarondro mihitsiny dia ny lalan-dranao nitsetsina tsy tena niny lafarinina iny dia rehefa tsetsina iny dia miamihena ny tensionnao tensionn'olona hoe 12 na 11 ny anao efa any amin'ny 7 dia mitempo moramora ny fonao dia mijanonao azy dia mieritreritra anao ny hoe ndia hisotro divay kely nefa io divay io le voaloboka na misotro an'io ary ianao na misotro an'io ary ianao ho faty andry fa tarondro alaina. Io olona ihany toy any nofiny eto zao dada efa nanofy fasana iray izay efa indroa zay aho no nanofy an'io fasana io le izy dia fasana dongo-tany misy zavatra nalevina tao nefa le fasana tsy fantatry hoe aiza ho aiza misy azy ary tao anatin'ny nofiko dia hoe nampijalian'ilay olona foana raha tsy esorina lay zavatra koa ao araka ny tia zany hitandata hoe araka ny tao anatin'ny nofiko dia hoe ho ampijalian'ilay olona foana ao raha tsy esorina lay zavatra koa ao araka ny fahafantarako azy dia ny tavoniko io zavatra io tavoniny zany hoe tadada ao anatin'io fasana io zany hoe ho ampijalian'le olona foana izy raha tsy ho alana le zavatra ao dia le zavatra io ny fahafantarany azy dia ny tavoniny le tavoniny voateraka iny zany raha tsy alana ninona ny tavoniny alana ao anatin'le fasana nefa no tsy fatany toerana misy anazy ina le eto hoe ona hoe nanofy fasana izy efa indroa nanofy fasana zay ny nantoana azy dia nivoa le fasana tsy mivoa le fasana fa dongo-tany le fasana dongo-tany dia io fasana dongo-tany io misy zavatra nalevina tao dia zay zany esory mazava le zany esory le tavoninao nataony ambony fasana ao anatin'le fasana zay zany nofony dia le fasana nefa tsy fatany hoe aiza ho aiza ka le tavoninao nalevina kaiky fasana zany tsy tiany Jesosy aleveny fotsiny atokotany any ny tany anafitany a Fransa le reny tavony reny na reny le zaza nalandreniny reny ny potehina dia nomena ny omby lasa dala daholo ny omby vavy zay natonga n'ilay hoe lavasy folle dia izay ninana vovondronono tahaka an'iny lasa dala daholo zany hoe zavatra mifamatotra aminao ny tavoninao nefa ny apasana ny nataonao dia ianao kosa toyny hoe avy amin'izay zavatra mifamatotra aminao io aleveny fotsiny aina izy fa tsy any apasana no alefa inona no atao raha hitanao hoe teto angadio dia alekafa levona fa tsy eo
tezitra aminao anele le matoto eo e zay fa lany fotoanatsika kely sisa mbola misy oroa reto ny olo tiako dada nofony zany hoe nanofo izy ny olo tiany a dia tonga tamin'le mariazy ny zokony 20 taona dia nyteny tamin'ny rafozako ony aho hoe izao a mama mba handeha ivoaka vetivety aho dia hita n'ilay rafozako n'ilay olo tiako dia natahotra be izy dia nyteny aho indray ony ilay olon'ilay rafozako hoe iza zao eo avelan'io dia nyteny azy aho hoe namako io a dia ay ve olon'ilay rafozako dia avy eo amin'izay a izao sy ilay olo tiako a nandeha nakany amin'ilay mariazy n'ilay zokony lahy dia nyteny ry zareo any couple kely teny amin'ny saina hoe ianareo roa kely izany hoe izaho sy ilay olo tiako ny natsony dia avia ty dia nanantony izahay a sy ilay olo tiako dia nomeny anay a meny anahy ilay robe marie an'ilay akanjon'ilay vehivavy ary le an'ilay zokony lahy koa nomeny an'ilay olo tiako dia izao sy ilay olo tiako indray no natao mariazy a sy namasinina dia tapaka ilay nofy fa tsy ilay zokony mariako dada fa talohany nofy io aho dia fanakateny a momba anay a sy ilay olo tiako io dia hoana le teny ary rehefa aveo zany rehefa tsy nisoratanao soratany ato salamy 37:4 ary miravoravo amin'i Jehova ianareo dia omeny anao a izay irin'ny fonao rehefa mifankaty dia ataovy fandagina farantia izao dada dia nanonofo hoe misy finday anankiroa mifampitainginy natao ambanin'ny fandrinanay sy mamanay a ka notsindron'ny azo a ireo finday roa ireo a dia nipoka ny tao anatiny dia nahery be ilay zavatra maitsomaitso be tao anatiny a dia avy eo koa nisy zavatra ohatra ny dita maina ny fampitaingina teo ambonin'ny fandrinanay a sy ho mamakeo ihany koa dia avy eo a mitoy hafa indray ilay nofoko hoe misy olona mivavaka sy mihira sy mandiha ary mifety no sady miakanjo mainty sy mena avokoa izy ireo ary misy estrady ray a eo ampovoany ary ny sariny rafozam-bavoko no teo mariako fa ohatran'ny lakavy lay izy ka avy eo a ny ohatran'ny lakavy le izy a ka avy eo a nisy olona iray vahiny a no taominy zareo teo ampovoany a nisan'io sary io ka lay olona ny taomin'io a dia ny rafozam-bavoko ary ohatran'ny lasa dala mihitsy izy a dia tapaka lay nofoko mela amin'io trano io ianao zay ihany fa lany fotoana atsika manka zay okzay okzay hitanao am'izany a tia antsika andriamanitra jereny ny fahatanoranao hoe tokony hanambady dia milaza aminao izy hoe mety jereny ny felanao resaka tavony fotsiny ary ny resahany aminao dia iny anao fa marary ho any ampasana anao rehefa kelikely eo mahaibaianao izy lazainy fitiavana antsika dolo zany efa milaza koa izy ny amin'ny lasopy sy ny namany tandremo manontany anao a raha miantso anao hoe mpiangonao Taninanandrano anao mbola miantso aho ihany momba ny tarondro dia pioko ny telefona ianao tsy miaina mihitsy ny mahasositra mampatezitra dia samy milaza an'izany any amin'ny namanao nareo kodoro ny anao teo zay le misy an'io io na tonga atao hoe mialahy tao okizay azadino a fa tsy misy mitsodrano mba eritreretonao amin'ny alina nde zany teny zany mba aiza moa ny tany alehnao a rehefa tsy mitsodrano anao Andriamanitra tsangantsika hivavaka
rifana iomidina manaseana etoaniana mba anulurana ny vavaka mandina vetsovetsopo zay atolosa vola sy ny arera samy tsianana fa Mahina fanulurate nawana vavakasika sotra Jesosy sotra raha mbola velonainy zay alohan'ny fifalianay rehetrarehetra amin'izao andro krismasy zao misotra raha mbola afaka mananatra anay ianao zany ny pirofo fa Andriamanitra tena tianay tokoa Jesosy zokinay malalanay mananatra manitsy miala nenina mikapoka misotra Jesosy tsapanay fa tena tianay tokoa ianao misotra Jesosy mbola misy herinandro ibebahana angatakanao aho araka ny teninao ijery anay tsirairay avy araka ny nataonay taminao Jesosy hoe tsarao aho Andriamanitra dia mbola tsy mipaika le ora farany tsarao aho Andriamanitra ho aiza tokoa moa raha maty zay ray aman-dreny ahoana ny zanakay raha mbola kely iza no amelona azy ary raha sanatria ka maty koa izay olona no eritreretinay amelona azy mba hanao ahoana moa ireo zaza tsy mihinan-kanina sotra Jesosy teny mafy androany tamin'ny anaranao satria zany ny teninao mba ho voaraina eny ny teninao mampiova azy eny ny teninao na inona teninao amin'ny volana janoary manaiky izay mba ho marina ianao raha miteny ary tsy halatsiny ianao raha mitsara zay ny Mandriamanitra anao raisinay an-tanandroa zay voky ny didi-pitsarana anao raha ody eny aminao moa zay sambatra zay eona aminao mpanjakanay mpiara-miasa aminay avelanao indray moa zahay noho ny famindramponao dia mbola hiasa ho anao zay rehetra kosa ny soronao tsy eto ambonin'ny tany araka ny teninao ho alefako any amin'ny afo be ianao ho aiza moa zay Jesosy ho aiza moa zay lany andro lany fotoana nanomponanao fa voakosika daholo na dia ny anarana aza tao fitsapan'ny olona zany Jesosy fotoana fahanginana no angatahako aminao mba hitenenanao amin'ny olona tsirairay avy hoe ianao ane zany mba hampibebaka azy vavaka ary zay Jesosy feno odiny eny an-trano
tsy mihaino anay ianao fa eto ny nataona hoe eo amin'ny toerana izay mpatsiarovanareo ny anarako eo no anatonako no misotra Jesosy misotra fa afaka manatona anay eto ianao eo ny hitahiko anao andray tsodrany aminao izay mivavaka aminao vavaka ato izay Jesosy ray minitra dia ray minitra monja so dia zao no ora farany mba ianoho ny vavaka Jesosy mino hafa voarainao zany Jesosy ianao tsy mba mandanga raha ito amin'ity toerany ity nareo mivavaka miaino anareo tsy mba mandanga ianao terizo ary zany vavaka zany misotra Jesosy misotra Jesosy misotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro enika vonina tany rehetra ho tanteraka tokony izany narana raisiny zanaka ary ny fanahy masina samy mahereza to Atanau anembulatiana bulala sana naraka fakapaye Pisa irodi tranata Oh Mamudi zanako miandry anao itiray
tianawe yerikyafo natoa itana siadilokuma trakiza Sibamiyu vanifitiavaku sawanirefati tenatie azelalo tranianao zanako anantenofau tiana Rahatuka iverina trano dray Lefiaina vavazai lumanawe Ambasulu asalu trana Natranu dry Lefiaina vavazai lumanawe Sunu asalu trana Oh mamete sanu iniza matsuiza piana Oh